maire dia ny ekipan'ny foibe famantarana ny toetry ny andro izay no miditra ao an-tokantranonao amin'ity alina ity izay hisoloky tena ho amin'ny androany. Miarahaba tompo kilasy sy tompo vavy. Ia malefaka ny tsioka avaratr'aza manomboka raha-pitsotolakandro izany hoe tsy dia ho mafy be intsony ny fitsokan'ny rivotra saika manerana ny nosika, ny zoma sy ny asabotsy ho avy izao dia ny tsioka malefaka sy maina arak'izany no hamaritra ny toetry ny andro. Etsy andanin'izay dia hisy fikorontanana kely mety handalo aty amin'ny faritra atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika aty amin'izay andron'ny zoma sy sabotsy izay. Andeha ary ho jerentsika amin'ny Atsipria ny toetry ny andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso alakamisy faraiky amin'ny 30 ny volana aogositra 2024. Ho amin'ny maraina dia hanorana avokoa ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo mety haka endrika tandrifin-drahona izany. Andrahoana mety ho arahana herika manify kosa ny ilany atsinanan'ny Amoronmany, Hotmatsiatra sy Iorombe. Ny amin'ny faritra sisa moa dia hibalika ny masoandro na andrahoana vitsy. Ho amin'ny rapitso tolakandro izay dia hanorana tandrifin-drahona malefaka mandalo any amin'ny faritra Analanjorofo iny, tahaka izay koa any amin'ny distrikany Samborano any. Andrahoana kosa ny andro ny any amin'ny faritra Melaky sy Bonglava iny, tahaka izay koa ny faritra Atsimo Atsinanana. Ny amin'ny faritra sisa izay tsy nitononona teo dia andrahoana amin'ny mitsitokotoko. Mahakasika ny maripana indray dia tombanana hisy fiakarany ny maripana ambony indrindra ho amin'izay andro ny alakamisy faraiky amin'ny 30 ny volana aogositra izay. Ny ambany indrindra izao dia 7 degré Celsius any amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa teo aloha iny. Ny amin'ny faritra sisa aty amin'ny afovoantany dia mandrina ny 10 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara ny maripana dia vinavinaina eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 1 degré Celsius ary any amin'ny tendrony atsimon'ny nosy iny dia mandrina ny 12 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ho antsika eto Antananarivo manokana kosa ho amin'ny rapitso tontolo andro dia ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika. Ny maripana dia eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 12 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana kosa ny tolakandro ka eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ny zoma voalohan'ny volana septambra 2024 indray dia hanorana tandrifin-drahona mahalana aty amin'ny atitan'ny Melaky sy Menabe aty, tahaka izay koa aty amin'ny atitan'ny Atsimo Andrefana. Hanorana tandrifin-drahona mandalo kely vetivety fotsiny indrindra ny amin'ny alina ny Analanjorofo any, tahaka izay koa any amin'ny distrikany Nosy sy Samborano iny. Ny amin'ny faritra sisa moa dia andrahoana na andrahoana vitsy ny andro. Ny maripana dia vinavinaina somary hisy fiakarany kely any ny maripana ambony indrindra. Andeha ho jerentsika amin'ny Atsipria izany. Ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana izao ny maripana ny tontolo andro ny zoma dia eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ny any amin'iny morontsiraka andrefana iny mandrina ny 20 hatramin'ny 4 degré ary ny afaritry ny avoantany kosa dia 20 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ho amin'ny Antananarivo manokana ho amin'izay andron'ny zoma voalohan'ny volana septambra izay ny maraina dia ifandimby ny rahona sy masoandro, fa ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina somary andrandrahona ny andro. Ny maripana eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 13 degré Celsius. Ho avy atsinanana ny rivotra ary 5 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora izany. Ho amin'ny sabotsy faharoan'ny volana septambra 2024 indray dia hisy ny orana miserana indrindra ny amin'ny voamaraina aty amin'ny faritra Analanjorofo aty. Hanorana tandrifin-drahona mahalana kosa indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina any Samborano any, tahaka izay koa ny aty amin'ny faritra Amoronmany, Hotmatsiatra sy Iorombe aty. Ny any amin'ny toeran-kafa moa dia andrahoana mitsitokotoko na ho maina ny andro dia mbola hitohy hisy fiakarany kely any ny taremarika ny maripana ambony indrindra. Ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara izao arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia 20 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny ambony indrindra kosa 13 degré Celsius any amin'ny Mahajanga sy ny any amin'iny distrika Maivatanana iny. Ny ambany indrindra dia 10 degré Celsius ny maraina any Avakinakaratrany. Ho an'ny eto Antananarivo manokana ho an'izay andro ny asabotsy faharoan'ny volana septambra izay dia ifandimby ny rahona sy masoandro ny tontolo andro. Ny maripana eo anelanelan'ny 13 hatramin'ny 15 degré Celsius. Ho avy atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 5 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora ary ho avy atsimo atsinanana kosa ny tolakandro sy ny hariva ary 10 hatramin'ny 15 kilometatra isan'ora. Dia izay indray tompoko no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray. Mandra-peona.